MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Hitatahatra efa tsy mbola mioty ireo fampanantenana nomeny Andry Rajoelina ny vahoaka malagasy raha ny tany fahantrana sy ny tsy fananana asa eto amintsika nojereny mazoto miasa ary miezaka nefa ny malagasy saingy toa very maina fotsiny ihany izany. Na fampanany fotoam-pitsarana ny kandida roa mpifaninana ho solombavambahoaka ao amin'ny distrikany Faratsio nandritra ny audience publique teny anivon'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany sy mitombona ho mpisolovavan'ny kandida avy amin'ny firaisan-kiny raha milisan nomenjana ary ny fitorian'ny kandida mpanjakana Lalatiana Rakotondrazafy fa nanodikodina voka-pifidianana ampandany azy ity kandida avy amin'ny fanoherana ity. Vonina anoana ny Madagasikara ho fitakiana ny nosy malagasy na ny Îles Éparses izay mbola tsy azo efa tao an-taona maro ny fanjakana Rosianina ho ny masoivon'ny Rosia monina sy miasa eto Madagasikara nandritra ny fankalazana ny jour de la Russie androany nanamafy ankilan'ny mpanao politika fa ho sarotra amin'ny mpitondra fanjakana ny amerina ireo nosy ireo noho ny fizakana ny zom-pirenena Frantsay. Ny trangana vonolona tamin'ny fomba feno abibiana indray tao Tomasina ray mpianakaviana misotro ronono sy ny mpanampy mivavy no hita fatiny tsy trava maraimbe tao an-tokotaniny samy voapaka tamin'ny antsy maranitra ny atokizy ireo ary razana efa mangatsika no hitany manodidina. Any ivelany vita sy ny nandritra amin'ny fihaonan'ny G7 ny fifanarahana amin'ny États-Unis sy Ukraine tanjona ny afana manampy ny Ukraine amin'ny aratafika amin'izao fotoana ity fifanarahana ity izay mandokatra ny lala mifidiran'ny Ukraine eo anivon'ny OTAN raha nambaran'ny filoham-pirenena Volodymyr Zelensky. Raha itsika vetrany any andindinizay. Zoma fa efatra amby folo ny vonona jona efatra amby roapolo sy roa arivo manatitra ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga soa indray tao amin'ny fampalalambavao ny fahitalavitra Cool TV ao amin'ny ity alina ity ety ampiandohana ialana tsy ny fahatanana teo amin'ny fanomanana izany ary asaika hatrany ianao anaraka ireo vavao ny songadina hatramin'ny farany miaraka aminao ny tenako amin'ny ity anio ity ny matoan-datsohatry ny sampana fampalalambavao avy hatrany anovoantsika izany hitatahatra fa tsy mbola mioty ireo fampanantenana nomeny Andry Rajoelina ny vahoaka malagasy rantany fahantrana sy ny tsy fananana asa eto amintsika nojerena mazoto miasa ary miezaka nefa ny malagasy saingy toa very maina fotsiny ihany izany matoan-datsohatry Gaëtan Andriatsirafo. Lalaovina amin'ny resaka politika tambazina sy zarina amin'ny tolotolotra sy fizarana zavatra ny vahoaka malagasy indrindra rehefa fotoam-pifidianana tsy mamaha olana amin'ny fitangany vidim-piainana nefa izany fa fanomezana vonjy-davanandro fotsiny ihany tsy misy malagasy tsy mitaraina amin'izao fotoana izao no ny fiakatry ny vidim-piainana io tsy misy malagasy ka tsy ananayay amin'ny hoaviny ny taranany manoloana ireo zava-misy ainana ireo mezaka mametraka kajy ny isa-tokantrano amin'ny fampiasana sy ny fandanina ny vola raisiny tsy ampy anefa izany ary tsy maintsy hovaina matetika ny kajy satria tsy mifanaraka amin'izay nieritreretina ny fivoaky ny vola miakatra isam-bolana ny faktura amin'ny jirama na dia délestage sy fahatapahan-drano aza no iainana andavanandro miakatra ny vidiny vary menaka siramamy hatramin'ny anana sy ny legioma ankilan'ireo mitombo isa ireo mpangataka sy mpatorian-dalana amin'ny tanan-dehibe sy ny renivohitra ary matetika ahitana olona atorana na matiny anoanana eny an-dalana ny zava-misy anefa toa ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny kereany atsimony nosy no mahavarina ny mpitondra fanjakana toady la politika fiarovana seza fikatsahana tombontsoa manokana no imasoan'izy ireo tsy misy fijerena manokana ireny mpatory an-dalana ireny izy ireo izay manana zo itafy isakafo anana fialofana arovana amin'ny aretina sy ny anoanana ny politika famokarana anatiny eto amintsika no tsy ampy any ka miteraka tsy fampiny eo amin'ny lafi-piainana rehetra tsy ampy ny vokatra tsy ampy ny famoronana asa
tsy ampy ny vola miditra isa-tokantrano, tsy ampy ny angovo, tsy ampy ny rano sy ny maro hafa. Raha jerena nefa, mazoto miasa ny malagasy, saingy tsy ampy ny asa miforona. Mazoto miasa ary tsy mitaraitana miepaka na mitady tany malemy anorenam-pangady, amelomana ny ankonany. Firy tokoa moa ireo miarotory miambina ny vokatra kely eny an-tsaha sao ho lasa ny mpangalatra. Firy ireo fo maraina, amin'ny 2 na amin'ny 3 maraina, miazakazaka amin'ireny tsenany tantsaha ireny, mividy entana ary mivarotra izany indray, ahazona ny sitrany ahay. Firy ireo mandeha tongotra amina kilometatra maro, amoahana ny vokatra ananana, ahafahana mividy menaka, sira, petrolina sy ny sisa ao an-trano. Firy ireo mandray angady, miandahy miambavy, ikarakarana ny anjara-tany sisa tavela, ahafahana mamelona ny ankonana. Tena voaporofo amin'ny fiainan'ny malagasy, ny voalaza ny baiboly manao hoe ny atsembohan'ny tavanao no ihinananao. Toa verimaina nefa ny akamaroan'ireo ezaka amin'ny fiainana andavanandro ataon'ny mponina. Verimaina satria vokatra tranoariana tao anatin'ny 2 taona, lasa ny dahalo ao anatin'ny 2 andro. Ny tany kely sisa, lovana velan'ny ray aman-dreny, lasa ny mpidirika tany ka navitany titra. Misy indray aza, mamokatra betsaka ny olona, saingy lo ampitoerana ny vokatra, noho ny tsy fisian'ny lalana ahafahana mamoaka ireo vokatra ireo. Maneho izany rehetra izany, fa tsy mbola mioty ny vokatra, araka ny fampanantenan'ny filoham-pireneny ny malagasy. Amin'ny firenena, ahitana taha-ambony amin'ny tsy fananan'asa toa ny Madagasikara nefa, dia ny famoronan'asa ihany no vahaolana tsotra sy mora tanterahana indrindra. Antony, sady manome asan'ny tanora no mamokatra zavatra afaka amidy sy ahondrana ny famoronan'asa. Isan'ny tokony atao lara-pahamehana amin'izany ny sehatry ny indostria, ny fambolena sy ny fiompiana. Lara-pahamehana ireo satria manome asa ny eto an-drenivohitra sy ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Nafampana ny fitaom-pitsarany kandida roa mpifaninana ho solombavam-bahoaka amin'ny distrikan'ny Faratsio nandritra ny audience publique teny anivon'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lailam-panorenana androany. Tsy mitombina ho ny mpisolovava-ny kandida avy amin'ny firaisan-kina. Raha Milson Menjanahary ny fitorian'ny kandida mpanjakana Lalatiana Rakotondrazafy fa nanodikodina ny voka-pifidianana ampandaniana azy ny kandida avy amin'ny fanoerana. Christian Diby no mitatitra antsika ny andindinjay. Totosa androany teny anivon'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana nandritra ny fitaom-pitsarana azo atrehan'ny be sy ny maro na audience publique ny fitsarana ny kandida avy amin'ny vovonana firaisan-kina raha Milson Menjanahary sy ny kandida mpanjakana Lalatiana Rakotondrazafy mahakasika ny raharaham-pifidianana izay nisy tao amin'ny distrikan'ny Faratsio. Tsy mitombina ny fitorinana napetraky ny kandida mpanjakana izay milaza fa nangala-bady sy nanao osika tao amin'ny distrikan'ny Faratsio ny kandida Mily hoy ny mpisolovava-ny androany. Na mafisy ny atrany fa ny kandida mpanjakana Lalatiana Rakotondrazafy mihitsy no mampiasa fahefana ka nanery ireo mpiasa mpanjakana ampandaniny tenany tao amin'ity distrika ity. Mampisolovava ny fahitako azy araka ny fanazavako tao anatiny tao dia tsotra fotsiny ny fiarovatenako hoe jerevo fa izy moa ny kandida mifanaritra aminay izay olona ministra teo aloha ary mamindra dia mipetraka foana ilay hoe na tsy manana fahefana tsotra misy foana ilay tahotra mamindra azy ho an'ny vahoaka dia afaka mampiatra ohatran'ny miatra amin'ny olona foana izay manam-pahefana. Izay mahatonga an'ilay olona tompona andraikitra ny fotony matahotra dia voatery miaraka aminy manay propagande nefa voaralalala izay. Ary zay isan'ny tenenanay voalohany indrindra hoe aiza ilay neutralité de l'administration satria io tsy voahaja tamin'ny fifidianana tao Faratsio. Ka rehefa izay ny tsy voahaja dia azo atao tsara ny manafoana voa an'ilay olona izay nampiasa an'izay fahefam-panjakana izay. Nanamafy ny kandida Milson Menjanahary fa ny kandida mamim-bahoaka sy manana ny maha-izy azy ao amin'ny commune avy nanono ny tenany ka tsy marina ny filazana fa nangala-bady tao amin'ity toerana ity izy. Ny fifidiana be ny tanàna ny naresy tamin'izay avy nanao député tao anatin'izay ny 2018 2019 nanao be ny tanàna ary zay filatsahako be ny tanàna zay dia lany somatsara nanana tombombato 2 amby 7 manoloana ny kandida ny RK tamin'izany fotoana izany
ary zay indrindra zay pratikana politika zay pratikana atao hoe fanaovana tsinitsinina ny safidim-bahoaka zay mbola tedavina averina amin'izao fotoana zao satria zay ny zavatra nentina hoe ny resaka hoe fizarana vola tamin'izany hoe nizara vola ny candidat mily tamin'izany fotoana latsaka be ny tanàna dia zay ihany mbola nentina tany amin'ny commune Vinanony Atsimo nefa commune Vinanony Atsimo zany any toerana namisy anazy zany ary toerana tsy nanaovana fihetsika io ange jerevan'ny olona daholo amin'ny fombanao rehetrarehetra na ny fitafinao satria zany commune Vinanony Atsimo zany dia tanàna fifoazana zany dia zay no tenena amintsika hoe eo hoe mahazo 2000 mahery ny candidat mily any Vinanony Atsimo dia hoe ho foanana satria nizara vola ahoana ny eritreretina amin'izany zavatra tsy nitombony zany no tenain'ireo mpanohana ny candidat mily tamin'ny orakoraka moa ny candidat Lalatina Rakotondrazafy nandritra ny fivoahany tao amin'ny ACC ireto farany izay nanizingizina fa hiaratra amin'ny farany safidim-bahoaka ao amin'ity distrika ny Faratsio ity. Miantso hatrany ny fahendren'ny ACC araka izany ny vahoaka ny Faratsio, indrindra ny tena amoahana marina ny safidim-bahoaka ka tsy hisy intsony ny fandraisana baiko avy amin'ny mpitondra fanjakana isan-tsokajiny. Ankoatr'izay ihany koa, totosa teny amin'ny ACC ihany koa ny fotoam-pitsarana azon'atrian'ny be sy ny maro ho an'ny candidat avy amin'ny distrikan'ny Mahajanga voalohany, izay ny fanandrinan'ny candidat avy amin'ny vovonana Firaisakina, Christian Afakandro sy ny candidat tsy miankina Stéphane Alphonse Nicolas. Torak'izay ihany koa ny fotoam-pitsarana ho an'ny candidat mpifanandra natao amin'ny distrikan'ny Mahajanga faharoa, izay nahitana ny candidat Léon Rasalama avy amin'ny vovonana Irmara sy ny candidat Maliotena Andry Orlando Ramananarivo. Vava mikasika izay lesoka teo amin'ny voka-pifidianana solombam-bahoaka izay hatrany nanjakany Alabato nampandanina ny candidat mpanjakana tao amin'ny distrikany Nosy Varika ho ny candidat tsy miankina tany an-toerana Ranampiseho ny ampany tamin'ny profo ananan'izy ireo nandritra ny fifidianana ny 9 Mey lasa teo fampiasana bulletin précoché sy ny maro lafy isany nataon'ny candidat mpanjakana nan'Alabato hoy ny fanazavana. Ankoatra izay ny fampiasana ireo pasa-mpanjakana indrindra ny piasan'ny fahasalamana sy mpisehatra amin'ny fampianarana tamina commune miisa 5 teo ihany koa ny fanerena ireo sefokotany izay nahazo ity candidat ity profo tsy azo lavina ny candidat izay nametraka fitoriana rehetra eny anivon'ny HCC. Alatsika ny fanampanazavana mikasika izay. Ny bureau de vote raha iny zavatra kely maitsomaitso iny tokony eo amin'le isoloir dia mbola nirakofana lamba be tao le isoloir. Dia moa tenanay gaga hoe fa manino ity dia menatra be ozy ny olona aty aminay fa tsy maintsy nasiana an'io lamba io. Dia rehefa nesorina ny lamba zay moa ny andro fanitsambato teo dia rehefa nijerena le bulletin dia misy bulletin amin'ny stylo ny sasany amin'ny feutre ny sasany ary misy mitovy be dia be zany tao anatin'io bureau de vote io. Dia rehefa avy eo indray zany dia tsy atao zao ny PV fa rampisy vao manao ny PV. Bureau de vote roa samy hafa ny nandiananay dia hoe rampisy daholo vao atao ny PV. Zay zavatra rehetrarehetra zay moa dia rehefa tonga amin'izay ny avy any ambanivohitra tonga ny renseignement rehetra dia tratra daholo hoe misy an'izany hoe bureau de vote amin'ny 8 vao nisokatra ary misy olatratra ambodombo misy ny délégué ny le candidat sady izay sady vadiny le président bureau de vote dia mbola eo ampanaovana ny le cosage na bulletin nisy natratra. Dia rehefa avy eo moa zany satria ny ekipan'ny candidat anankiray natratra dia aozy fa azo omeny nareo. Zay ny zavatra nisy tao ohatrany hoe izara bonbon zany partazina gâteau ngambany ilazako anazy dia hoe aozy fa azo omena nareo fa nareo kelikely fa ny baiko azonay dia hoe tsy maintsy atao mampandany ny candidat mpanjakana elako siny fa zay moa ny terme tena ny asa be tany hoe candidat mpanjakana. Misy ihany koa ny olona tonga hifidy tonga eo le olona efa misy signature any amin'ny liste mpifidianana. Dia ny lista zany ny olona absent ny zavatra nisy zany ny taux de participation tany Nosy Varika satria mila vary ny olona amin'izao fotoana zao tena visy dia visy ny olona tonga nandatsabato fa ny zavatra nisy dia feno ny lista. Zany hoe ny fenona zany ireo lista ireo moa zany dia ny fenona lavitondro olona ray ihany mipetapetaka ny lavitondro ohatran'izao zany dia ireo lavitondro ireo dia tonga eo ny sasany dia hoe
efa vita soniny ao amin'ny anina fa lasa ho any fotsiny vatonao fa efa misy nanao soni ato aiza izy zavatra ohatran'izany. Hitatahatra sady ny fisitany vondrona Eropeanina manoloana ny fitavozavozany mpitondra fanjakana amin'ny fanamboaran-dalana eto amin'ny tsiky tsy magaga raha nandray fanapa-kevitra hafa ho ny mpandinika raharaham-pirenena manoloana izay fanadihadiana itiny Gaëtan Andriatsilafo. Nankatoavana nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny drafitra fanarahana fandraisana anjara ny fanjakana sy ny QMM amin'ny famatsiana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo mampitohy anambovombe sy taolaniaro. Mitetina $20 ny fandraisana anjara ny orinasa Rio Tinto amin'ny fanamboarana izany lalam-pirenena izany, ka ny $4 rehefa manomboka ny asa fanamboarana, ny $2 rehefa vita ny 20% ny asa, ary ny $2 rehefa vita ny 20% ny asa fanamboarana. Fanapa-kevitra izay mampametra-panontanianany maro mikasika ilay famatsim-bola avy amin'ny BEI na ny Banky Eropeanina misahana ny fampiasam-bola. Io zany a hitataratra sady fa manomboka zany a tsy hita ny zareo Union Européenne ary tsy de magaga raha ohatra ka nandray fanapa-kevitra iny na ny fitondram-panjakana hoe andray anjaikitra tamin'ny filan-kevitry ministra miaraka amin'ny QMM anao an'le lalana. Zavatra zany de efa hita saratra fa hoe misy olana betsaka mihitsy zany a amin'izao fotoana zao a eo amin'ny lafiny a famatsim-bola avy any ivelany ka io mbola tsy fantatsika koa ny zavatra fa mbola hitranga satria ny vola hafa tokony ho azo ary reny a dia amin'ny mpamatsy vola mahazatra dia mbola miazoazo a mbola tsy fantatra koa ny avoaka ny rapitso ka zany rehetra zany a mbola hiankina be dia be koa amin'ny fanadihadiana ataon'zareo fa natiana na tsy ny manadiady foana reny ny ambadika any fa io tsy miteny vantana fomba diplomatika foana ny amoahany azy zavatra ohatran'ireny. Tsy aivina mitetina hatrany amin'ny 5.300 faingo 5 tapitrisa euro ny fanatsarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ka ny 410 tapitrisa euro ny ndramina avy amin'ny Komisiona Eropeanina, fanomezana avy amin'ny Banky Eropeanina, misahana ny fampiasam-bola kosa ny 410 faingo 7 tapitrisa euro ary ny fanjakana malagasy no andoha ny 4.4 tapitrisa euro. Raha io no anjaran'ny fanjakana malagasy, maninona no $20 no vola alaina amin'ny Rio Tinto ampiasaina amin'inona ilay 3.2 tapitrisa elanelany. Midika ihany koa ve izao fa tsy manana io 4.4 tapitrisa euro anjaran'io i Madagasikara ka ny orinasa QMM no asaina mandoa azy. Raha ny fanadihadiana natao mitohy hatrany ny sazy ataon'ny vondrona Eropeanina amin'ny Madagasikara ka natonga ny fanjakana malagasy andray io fanapa-kevitra io. Endriky ny fitavozavozany eo amin'ny fitantanana raharaham-panjakana zany raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Le lalana moa natomboka tamin'ny fomba makotroka misy tamin'ny fotoan'andro ny tsy hay hoe hatraizany vita fa milaza fa hoe fa lasa lavitra sy sisa fa ny tena olana tamin'ny Union Européenne ane dia hoe zay vonona foana ozy anampy anareo fanaovana lalana fanamboarana lalana fa mba karakara kosa kozakozay kosa le lalana ozy zay le fond d'entretien routier nefa moa iny tonga dia rovandreo fond routier tsy hitany nalen'le volatra amin'izao a fa ny eny farany moa zao dia hoe ny Andriamatoa Tsay sy Andriamatoa Andrajoelina no miandraikitra an'izy io indray zao dia tsy fantatra sy olo mihitsy inona mahatonga an'izany ka ratsy be raha hoe zavatra efa natomboka no ajanonareo tampoka ka mahatonga fitondram-panjakana andray fepetra vaovao mbola veriko a zay a mbola endriky ny fahavotsafotsana eo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana io ane tsy mitovy amin'ny orinasa tsy miankina tsy mitovy mihitsy ny resaka hoe fitondrana ny raharaham-panjakana misy paikady tsy maintsy apetraka ao a ary misy fepetra tsy maintsy arahanao a. Isan'ny fanehoan-kevitra nataon'ny masivony vondrona Eropeanina ny fitakinany mangarahara amin'ny fampiasana ny volan'ny fond routier sy ireo famatsim-bola isan-karazany manoloana ny faratsin-dalana eto Madagasikara. Mety hisy fifandraisany amin'izany ve io fanapa-kevitra tao anaty filan-kevitry ny ministra io? Marina, lalana mirefy 410 kilometatra mampitohy ny Taolagnaro sy Ambovombe amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo no natomboka ny volana Jona 2022 ny fanamboarany. Tsy mijanona fotsiny ihany
amin'ny taolagna roa ambovombe nefa ny RN13 fa tonga hatrany Osy ary mirefy 3.7 kilometatra. Ny RN13 izay nilazany Andry Rajoelina fa tsy hanaovan'ny politika intsony raha tsy vita ny volana Oktobra 2020. Vonina anohanan'i Madagasikara ho fitakiana ireo nosy malagasy ny Îles Éparses izay mbola tsy azo efantaonany maro ny fanjakana Rosiana hoy masoivon'ny Rosia. Monina sy miasa eto Madagasikara nandritra ny fankalazana ny Jour de la Russie androany. Nanamafy ankilany ny mpanao politika fa ho sarotra amin'ny mpitondra fanjakana ny amerina ireo nosy ireo noho ny fizakana ny zom-pirenena Frantsay. Fanadihadiana mikasika izay ary. Tsy manam-piniavana amerina ny nosy malagasy na ny Îles Éparses izay efa niadina efa manotonany maro ny mpitondra fanjakana ankehitriny ho ny fanon-kevitry ny mpanao politika androany. Vonina ankilany nefa ny fanjakana Rosiana amin'ny tolo-tanana sy fanampiana any Madagasikara hitaky ny nosy malagasy eo anatrehan'ny firenena Frantsay sy ny firenena mikambana ho ny masovon'ny Rosia monina sy miasa eto Madagasikara nandritra ny fankalazana ny Jour de la Russie androany. Россия, естественно, не может быть более заинтересована. Ny fanjakana Rosiana dia sarotiny ihany koa amin'ny famerenana ny nosy malagasy eo ampilatanan'ny Madagasikara. Ny tolo-tanana afaka entinay dia ny fanohanana ny paikady fandresendahatra rehetra sy ny tetika samikasika izay avy amin'ny Madagasikara. Ka raha vonina ny hametraka ity fanontaniana ity eo anatrehan'ireo firenena mikambana ny fanjakana malagasy dia vonina ny Rosiana hitondra tolo-tanana amin'izany. Kanefa ny fanjakana Rosiana dia tsy afaka misongona ny Madagasikara amin'ity fitakiana ity. Nefa izay dia vonina trany ny anampy ny malagasy hamaha io olana io raha tena ilaina izany. При этом мы должны понимать, что Мадагаскар этого хочет. Nanamafy ankilany teo anivon'ny Antokash FM fa ho sarotra ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo satria dia ny filoham-pirenena malagasy mihitsy no efa mizaka zo-pirenena Frantsay. Za zany manahirana any hoe ny firenena hafa mieritreritra ny hoe tady nitsomitsoa Madagasikara no miezaka miteny an'ireny satria marina zany miteny ty fitondrany ity zany tamin'ny fotoan'andro hoe aloha 26 juin tamin'ny 2019 angamba zany de 2024 tsika zao dia aloha izy ny amaly azy fa ny malagasy azy zany dia manahitra reny hoe miala amin'ny ranona ve dia hiditra amin'ny ranona amin'ny fiandrianam-pirenentsika sarotra zany zay fa efa nataony dossier reny averina mandefa tamin'izay mbola ministre d'État anisan'ny dossier voalohany no nanaovana an'io fa eo le tsy fitohizany raha mpanjakana zany dia mijanona tany dia ny olona mampatsiahy azy ohatrany hoe anampy antsika ka dia anjarantsika mandanjalanjana. Totosa androany teny anala mahitsy moa ny fankalazana ny andron'ny Rosiana na ny Jour de la Russie izay nanasana ireo manakaja sy manamboninahitra isan-tsokajiny. Andrasana aorian'izao izay mety ho fanapa-kevitry ny fanjakana malagasy indrindra eo amin'izay famerenana ny Îles Éparses izay. Dia ny fanadihadiana no mamarina ny tapany voalohany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV mamy fotoananao afaka amin'ny travitsy. Giga stylé. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Sainto, prix de la RSE Changement climatique 2021. Ma source de santé. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Sainto. Sainto, un beau cadeau pour la famille, un distributeur d'eau chaude et d'eau glacée.
C'est la fête avec Canal+. Et voici le clou du spectacle. Nouveauté sur Canal+, suivez à partir du 15 juin, du lundi au vendredi, à 21h15 sur Canal Événement, Canal 19, l'émission Secret Story, spécialement dédiée à l'Afrique. Sauriez-vous garder le secret? Alors, qu'attendez-vous? Du 30 mai au 7 juillet, l'abonnement Canal+, avec la formule Access pendant un mois, est à seulement 50 000 ariars. En plus, l'installation est offerte. Tavavegna sady atao amin'ny tapany faharoa ny fampalalambavao mamerina ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy anoizatsika izany avy hatrany ary tsy mbola mahay mitrandraka ny fifandraisana arabaratra eo amin'ireo firenena sy nosy rahavavy Madagasikara hatreto isan'izany Mayotte izay anatin'ny fivelarana ara-industriel ankehitriny ka mila vokatra maro ho an'ny mpampianatra momba ny fambolena no sady miara-miasa akaiky amina orinasa goavana any Mayotte isan'ny voly azo trandrana sy arahany irony tota mitrandraka ny resaka kanela fanadidina mikasika izay entiny Ivresar. Iray amin'ireo nosy manodidina amin'ny Madagasikara azo trandrahana bebe kokoa amin'ny lafiny arabaritra Mayotte. Miazakazaka ny fivelarany indostria ny antoerana, saingy tsy maharaka ny famatsiana ny vokatra, izay ahodina mialohany hanondrana azy any Eropa. Raha tsy mbola manana izay fahafahana manondrana mivantana any Eropa sy ny maro avy izay isika, lalambaritra azo itodiana ny fanondranana ny Mayotte ho ny mpampianatra momba ny fambolena, no sady miara-miasa amina orinasa goavana ny antoerana. Misy 12 raha teo ny accord cadre na ny fifanarahany indrindra ny arabaritra misy eo amin'ny rotonta. Ny avantagen'ny Mayotte sy ny Madagasikara zany ity le resaka accord de coopération décentralisée ity. Misy accord cadre tsika. De anatin'izay accord cadre zay zany tokony miara-miasa amin'ny mpandrara malagasy, indrindra moa ny mpamokatra malagasy, zay conventionné, zay afaka manao coopérative, groupement, zay manao zay le politique ny resaka tarif zay, sy ny tonga ny famoahana entana rehetrarehetra. Ka mety ilaza tsika fa hoe zareo mety hita tombony amin'izay fa za moa zany en tant que mpanabe miteny foana zany za hoe amin'ny mpianatra hoe anjaratsika Madagasikara koa malagasy no miroso aloha hoe aiza ny tokony afahantsika hoe mba misitraka an'izay raha zay. Maro amin'ny vokatra ondrany Mayotte eo amin'ny tsina iraisany pirenena no aveto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny fève de cacao avy eo ambanja. Ankehitriny isan'ny vokatra azo trandrahana bebe kokoa ny rotontany cannelle, izay lasa ahafantarana ny Mayotte tanteraka raha ny ao Paris. Ny fampivelana ny volcanelle izay ahafahana manondrana no mamelona ny atiala maneran'ireo toeram-pambolena maro. Ny cannelle moa zany arahantsika malala satria ny olona mpisehatra rehetra momba plante médicinale dia mahafantatra fa hoe ilaina io cannelle io rehetrarehetra eran-tany zany. De tsy de ela be izy, taona ray roa taona taona dia afa mety afaka manao ohatrany akasiara eny. De iny zany no mamelona ny le atiala koa ahoana zany ny afahana manao politique ny cannelle any amin'ny reny le toerana misy anazy reny mba afahana mitazona ihany zany le toerana mba mando satria tena efa hita ohatra zao ny mandro tsara fotsiny de tena tsisy rano tao tanatin'ny 10 volana mba hidinio tsara hoe ahoana ny zaza mandeha mianatra. Ny zaza mampanabe ny tenako zany dia hoe tena hitako hoe le zaza ve zany mifo amin'ny 2 maraina 3 4 mandeha miamby ny rano. Araka ny tarehimarika farany avy amin'ny tetikasa Kazef, nitsoka teo amin'ny 3 taona teo nandritra ny taona maro ny vokatra cannelle teto Madagasikara. Ny voly izay mbola nosokajiny mpisehatra ho produit accessoire de forêt hatrizay ka antony tsy nitrandrahana azy araka ny tokony ho izy. No tanterahina teny Ivandry ny fampahafantarana ireo asa vita sy ireo tolotra omeny software ireo mpanjifa sy ireo mpiara-miasa aminy. Antaonany maro no nanampiana ireo orinasa natetikasana fikambanana hiditra amin'ny sehatry ny digitalisation ary tsy latsa-danja ihany koa ny fiofanana omeny sy fampa ireo izay te ampitombo ny fahaiza-manaony amin'ny asany. Fanadihadiana entiny Ionasaina.
fampahafantarana bebe kokoa momba ny softwell izay manampy ireo orinasa sy tetikasa na fikambanana ivelatra ao anatin'ny teknôlôjia sy ny digitalisation, manana ny logiciel Sage sy Tomate ary ireo fiofahana maro omen'ny mpanjifany. Puisque Softwell est notre partenaire ici à Madagascar, aux Comores et dans l'océan Indien en général depuis de nombreuses années. Mpiara-momba antoka aminay ny Softwell na eto Madagasikara na any Comores sy amin'ny ranomasimbe Indiana efa nandritra ny taona maro. Eo amin'ny fampiofanana tsy latsa-danja ny fanomanana ozaraina amin'ireo mpanatrika ahafahana mamaly ny filany. Manampy ireo mpandray anjara ahafahana manarakaraka ny tokony ho izy ny fiofanana miaraka amin'ny SIFOP na any Frantsa izany na any Dubai na amin'ireo toeran-kafa. Eo ihany koa ny fanampiana azy ireo amin'ny logiciel izay iarahana amin'ny Tomate. Fantatsika fa mpiara-momba antoka lehibe fatry ny ela tamin'ny Tomate Softwell ary mandray anjara lehibe amin'ny fampiroboroboana ny orinasa ao anatin'izay sehatra ny logiciel izay ary mametraka anay ho isan'ny sangany amin'ny logiciel de gestion amin'izao. Des logiciels, ce qui fait que nous sommes le leader sur les logiciels de gestion à l'heure actuelle. Misy ihany koa ny fanofanana ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny orinasa na miankina na tsy amin'ny fanjakana. Maro ny sy ampiofana atolotra anatin'izany. Manana ihany koa izahay ny fitoeram-piofanana SIFOP izay atolotra ihany koa eto Madagasikara. Nampafantarina androany moa ireo seha-piofanana atolotra ireo mpanjifa izay tematika 20. Izany no atolotra ny mpanjifa na eo anivon'ireo ministera, ireo tetikasa sy ireo fikambanana maro samihafa na miankina na tsy amin'ny fanjakana. Les collaborateurs au sein des organismes publics et parapublics. Isan'ireo nisitraka izay fiofahana niarahana tamin'ny SIFOP tany Paris, Iramandany Arivo Jean Fred na ahafahana nanatsara ny fomba fiasa hivelarana eo amin'ny sehatra misy azy. Je suis ravi de partager avec vous mon expérience de formation au sein de SIFOP France à Paris. Mahafaly any mizara aminareo ny traikefa azoko nandritra ny fiofanana notanterahako tao amin'ny SIFOP Paris. Isan'ny nanaitra vao teo ampatongavana ny fomba fandraisana izay niavaka. Teo amin'ny fampitaovana samihafa nilaina tamin'ny fampiofanana ihany koa ka tsy nanano sarotra ny fandraisan'ireo information sy tsara ho fantatra rehetra nandritra ny fiofanana. Feno rina afapo ireo natolotra anay nandritra ny fiofanana ka ahafahanay mivelatra amin'ny asa sy ny sehatra misy anay tsirairay avy. Manampahaizana sy manana ny fahaiza-manao tokoa ireo mpampiofana ary nahay nizara taminay. Resy lahatra fa nampitombo ny fahaiza-manaoko sy ahafahako mivelatra amin'ny asako ny fiofanana azoko. Agrandir notre compétence et expérience dans nos domaines de notre travail. Mandritra ny fotoana anatanterahana ny fiofanana, misy ihany koa ny fitsidiana ireo toerana manantantara sy ny kolontsain'ny firenena na ho an'ireo mpiofana misafidy any Paris izany, Dubai, Montréal, Casablanca, Dakar na Jeddah. 17 taona nizarana ny fahaiza-manao ny Softwell, 17 ireo mpanjifa niaraka tamin'ny Tomate. Tao anatin'izay, miisa 130 ny isan'ireo lisansa tamin'ireo produit rehetra. Araka izany, afaka mifandray amin'ny Softwell ireo te hiditra eo amin'ny tontolon'ny digitalisation sy ireo te ahazo fiofanana ho fampiroboroboana ny orinasany. Amin'ity taona 2024 ity no anamarian'ireo mpivarotra miray ao amin'ny plateforme Tsara Mandroso mahajainga ny fa 15 taona nisiny ka natomboka tamin'ny karnavala lehibe izany ny maraina teo no sady fiantomboan'ny tsena be ny fripa ihany koa amin'izao akatiky ny fety izao. Nyanja Robert Cool TV mahajainga no mitondra antsika ny andindinizay. Karnavala lehibe namakivaky ny tanàna ny Mahajanga no nanomboa ny fianakaviam-be ny fikambanana ny mpivarotra miray ao amin'ny plateforme Tsara Mandroso Mahajanga ny fanamariana ny fankalazana ny 15 taona ny fikambanana. Ny tenako ny filompanorona sy ny kolokolo an'ity plateforme ty mandraka ankehitriny. Amin'izao fotoana zao moa tenako mijanona ho ray aman-dreny pia mpamalavala fotsiny fa misy président social zay fidiny isan-taona. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria Andriamanitra no nitahanay, Andriamanitra nahatonga anao izao. Ny ato amin'ny plateforme Tsara Mandroso moa dia misy mpikambana be da be mirahina ary tena mahavita ny zavatra rehetra, mahavoa abonnement ho an'ny commune ary mahavita etra ihany koa any amin'ny fanjakana lehibe. Ny plateforme koa dia ampahafantarina anareo fa izay tsy vita mivarotra fripery fotsiny fa izay dia manao asa social amin'ny mpiarabelona eto amin'ny commune urbaine Mahajanga. Izahay dia navita pont ho an'ny vahoaka eto Mahajanga cité Tsara Mandroso ary Mavoky Avaratra andanandreo mpianatra, andanandreo ray aman-dreny andeha hanao bazary, andanandreo mpivavaka nataonay daholo zany ho an'ireo mifonja na miha mifonja zahay akanjo
mandeha any amin'ny arivo mahery na antoka vary zay na me siramamy zay na me savony zay nonona amin'inona nono fahavitandreo reo vahoaka entinay reo mahavita didy reo. Miisa 500 ny mpivarotra ato amin'ny plateforme Tsaramandroso ankehitriny izay mivarotra ireo karazana vakibalina toy ny kitapo, ny poketra, ny satroka, ny kiraro, ny rideau, ny drap ireo lamba maro isan-karazany ho an'ny sokajin'olona rehetra. Ankoatr'izay dia ahitana confection sy produits cosmétiques isan-karazany ihany koa ato amin'ny plateforme Tsaramandroso. Dia manasa anareo izahay ato amin'ny plateforme Tsaramandroso mba hitsidika ny tsena be mifripy. Zany dia anomboka ny 15 volana Jona 2024. Amin'ny fotoana io dia ahitanao vakibalina isanandro ary ahitanao entana isan-karazany koa manasa antsika. Eny tsy mahajanga tapitanana ihany fa trany amin'ny faritra rehetrarehetra any satria ny plateforme dia tsy eto mahajanga ihany mahafantatra azy fa melipatsana manerana amin'ny Madagasikara ka dia manentana antsika. Entana tena tsara kalitao avokoa no hita ato amin'ny plateforme Tsaramandroso koa tongava tsy dio ary. Raha hitady lamba tenda normal zay ato amin'ny plateforme makibalina. Ato zay mamaky entana tena logika sy mena amin'ny tany any amin'ny botika. Karaha tonga eto mahajanga ianareo ty plateforme kelinay ty mba jereo. Mirahina tanteraka ary mitsinjo ny mpiarabelona ireto mpivarotra eto amin'ny plateforme Tsaramandroso ireto izay anisan'ny fikambanany mpivarotra tena modely eto Mahajanga. Azadino ary ny mitsidika ny plateforme Tsaramandroso fa misy ny tsena be ny fripy ny 15 ny volana Jona hatramin'ny 20 ny volana Jona izao amin'ny vidin'entana tena mirary nefa kalitao tena tsara. Ankavitsinany malagasy manana ny sokajin-draha resus négatif ary ny fanadihadiana natao tamin'ity andro maneran-tany ho an'ny fanomezan-draha ity. Ireo teratany vahiny no tena manana io sokajin-draha io ary ireo mpizahatany manome antsitrapony rano azahoana tahiry amin'izany. Raha ny ao amin'ny CRTS HJR manokana mahatratra 100 hatramin'ny 50 ny kitapon-draha ilaina isan'andro hitsaboana ireo marary araka ny fanadihadiana an-trany tsiaro. Rasoarveno mitondra antsika ny andindinizay. Ny volana Martsa hatramin'ny Novambra ny fotoana tena ilana raha indrindra isan-taona araka ny fanadihadiana natao. Anton'izany, betsaka ireo marary miroso amin'ny fandidiana ary mila fanampian-draha amin'ny ovanim-potoana io, fa ihany koa noho ny fandaminana eny anivon'ny hopitaly fitsaboana. Ampiasana raha betsaka indrindra ireo marary ny homamiadana sy ireo verano ny loza mahatsiravina. Ny sokajy resus négatif no tena sarotra hita eto amintsika ary ny teratany vahiny no tena ahazoana azy. Maheriny 100 eo ny kitapon-draha ilaina hitsaboana isan'andro ary tsy andoavam-bola ny fisitrahana izany saingy kosa misy ny fepetraraina raha ny fanadihadiana hatrany. Ny mahakasika ny besoin amin'ny resaka raha dia eo amin'ny 100 ka hatramin'ny 50 poche eo isan'andro zany no mivoaka eto anivon'ny CRTS HJR. Mahakasika ny fanomezan-draha ety anivon'ny hopitaly Mpanjakana, tsara ny manamarika fa tsy andoavam-bola ny famindrana raha ety anivon'ny hopitaly fa kosany raha ohatra ka isaky ny kitapon-draha anankiray dia mila mitondra olona anankiroa manolo izany. Ny antony dia tsotra. Ety anivon'ny hopitaly dia misy marary mila raha foana isan'andro. Ny dikan'izay dia tsy tokony ho tapaka zany ino moa zany filazana azy ny réserve na raha zany ety anivon'ny hopitaly dia izay no antony hoe mitondra olona roa manolo ilay raha zany fa tsy misy kory vola loha. Entanina hatrany isika raha toa ka misy olona mitaky vola aminao raha anao resaka famindrana raha ety anivon'ny hopitaly dia aza misalasala manantona ny tompony andraikitra mitoroka izany olona izany fa satria dia tsy azo ekena izany zavatra zany fa kolokolo izany zavatra zany. Anio 14 ny volana Jona no andro maneran-tany ho an'ny mpanome raha. Manoloana izany, maro ireo tsara sitrapo tonga nanome raha teny amin'ny CRTS HJR tanjona ny anavotana ny an'ireo mila izany. Mahatratra 20 eo izy ireo raha ny antontanisa azo ny tapany maraina.
fa ho an'ny Tomasina indraytsika amin'ireto fanadihadiana manaraka ireto no henona nandritra ny adiny roa teny amin'ny tobon'ny zandary Brigadeville tao Tomasina Androany i Mikaelis Ndiamahazo mpanao gazety fantatry ny maro amin'ny famoaham-baovao mafana sy fanadihadiana lalina tao Tomasina taorian'ny fitoriana teny amin'ny fampanohavana nataon'ny mpitarika fikambanana izay manana olana ara-tany na voaroroy tamin'ny lahatsoratra an-gazety ny voaka ny volana aprily lasa teo fanadihadiana entiny Elinora Zafimanana. Tamin'ny fitora sasany maraina no efa nigadina teny amin'ny tokotanin'ny Biron-Jandary Brigadeville Tomasina i Mikaelis Ndiamahazo mpanao gazety fantatry ny maro amin'ny fanaovana fanadihadiana lalina sy famoahana vaovao mafana eto an-tampon-tanàna ny Tomasina. Mpanao gazety sy mpanao Facebook maro no tazana teny an-toerana isany niatrika ny fakanam-bava natao any Mikaelis Ndiamahazo teny amin'ny Biron-Jandary ny filohany ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Ny vesatra ny ampangana dia voalaza ho fanalambaraka olona anankiray mahakasika nahady tany dia nizotra tao anatin'ny fanarahan-dalàna aloha zany ny fanadihadiana teo anivon'ny Gendarmerie fitoriana plainte au parquet le izy dia tsy anaran'ny Camille no tao anatin'ilay fitoriana fa anarana mpanao gazety hafa nefa izy nanaika niatrika an'ilay fitoriana noho ilay hoe fananana bonne foi sy noho ilay hoe fanajana ny rafim-panjakana. Lahatsoratra an-gazety nivoaka tamin'ny volana avrily 2024 fa i Camille nanao fizarana tany anatin'ny Facebook dia eto dia makasitraka aloha ny firaisan-kina mandrakariva asehon'ny mpanao gazety eto amin'ny faritra Atsinanana eto Tomasina tonga marobe na ihany koa ireo rehetra mikirakira ny Facebook dia tonga maro ihany koa nanotrina ny mpanao gazety tao anatin'ny raharaha toy izao dia manararoatra ihany koa manao fampatsiahivana ho an'ny olom-pirenena izay mahatsiaro voatohitohina amina lahatsoratra mivoaka an-gazety manana zo hanao droit de réponse na hitondra valina tsikera amin'io mpanao gazety izay namoaka ny vaovao voalaza ao manohitohina io zoan'ny olom-pirenena izany. Dia rehefa misy ihany koa fitoriana mahakasika mpanao gazety ny voalazany lalàna dia ny talehan'ny famoahana no mamaly amin'ny anaran'ilay mpanao gazety. Raha tsy misy ny talehan'ny famoahana dia nitoninda an-tsoratra, raha tsy misy nitoninda an-tsoratra dia ilay mpanao gazety. Tsy nisy niala ireo mpanotrana na dia naharitra ora roa teo eo azy ny fakanam-bava izay nifarana tamin'ny 10 ora maherikely teo. Nilaza ny voapanga fa tsy ampiemotra velively ny tranga fitoriana sy fampiatsoana toy izao ary manome toky ny mpanara-baovao fa hitoy hatrany ny famoaham-baovao mafana sy ny fanaovana fanadihadiana lalina. Tsisy miemotra zany hoe efa zay ngany nafantarana Camille raha tsy katratsika le vaovao officiel sy vaovao malemilemy angamba tsy nafantarana anahy angamba zay somary vaovao mafana dia tsy emotra zany mitohy fogna fa agnatina professionnalisme io tsy miala tsy ny karazany fa tsika manao zavatra matotra sérieux sy avec preuve fogna. Tsy saotra ny mpanao gazety namana, ny mpanao Facebook namana avy lavitra na nivelany na eran'i Madagasikara ny Tamatavy namagna ny fianakaviagna natsapa fa tsy irery natsapa fa tegna misy ny firaisan-tsaigna firaisan-kina amintsika Tamatavy ny zavatra karan'izao makasitraka tompo misaotra ny filohan'ny OGM avy lavitra Antananarivo tonga taty fitiavana zany tompo makasitraka présidente dia misaotra nareo jiaby tonga nanotrany tsy voateny tsiraikaraika anareo fa dia atao mitambatra fisaorana amin'izany endrika na firaisan-kina zany mila sehontsika fogna zany firaisan-kina zany na mitsara na miratsy fa mahafinaritra ary tokony toy satria misy asany Tomasina Tamatavy tanàgna masina. Afaka nody soma tsara moa ny mpanao gazety nakana ambavany raha toka tsy nipoitra teny toerana kosa ny mpitory andrasana ny toy ny ity raharaha ity eny amin'ny fampanoavana.
eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray dia nitombo ireo ankizy niala andahana nandritra ity taom-pianarana ity hoarina amin'ny teo aloha vokatry ny fantrana hoy teo anivon'ny association des directeurs des écoles privées de Madagascar. Ankoatra izay nanome toromarika ihany koa ny ADEPM ny rosoany tompon'andraikitra ny sekoly sy ny ray aman-dreny amin'ny fifampirarahana raha mbola tsy voafoloa ny saram-pianarana ho an'ireo mpiadina anala fanadinana CEP. Fanadihadiana mikasika izay. Nahitana fitombonatra amin'ny 10,000 ny mpianatra ny alandarana tamin'ity taona ity araka ny tatra azy teo anivon'ny association des directeurs des écoles privées de Madagascar. Ny ADEPM izay ivondronana sekoly tsy miankina manodidina ny 100 manerana nosy fototry ny fijanonan'ireo mpianatra ny fahantrana raha ny fanazavana. Raha ny fialan-dalana zany amin'ireo mpianatra dia tamin'ity taona ity zany dia hita fa tena mitombo be dia be mihitsy zany ireo ankizy ny alan-dalana. Eo moa zany ny voalohany indrindra ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny tsy mahefa ilay saram-pianarana. Manarak'izay ihany koa dia eo ihany koa le fahitana ny ankizy zany izay atao hoe reraka zany noho ny adi-piainana maro samihafa dia anisany betsaka zany ireo ny alan-dalana tamin'ity taona ity. Dia miantso zay amin'ny fitondram-panjakana tokony hisy dinika nasionaly andinihana an'izao fanabeazana zao indrindra amin'izao hoe fahasarotan'ny fiainana amin'izao fotoana izao tena hita fa tena sahirana amin'ny vahoaka. Amin'izao andro vitsy mialohany anatanterana ny fanadinana CEPE izao misy ireo mpianatra tsy mbola nazy ny convocation noho ny tsy fanefana ny saram-pianarana manoloana izay manome toromarika ireo sekoly tsy miankina ny eo anivon'ny ADEPM. Kanefa sahirana ireo ray aman-dreny indrindra ho an'ny sekoly tsy miankina zany dia mba manome toromarika zany amin'ny ADEPM hoe tsy misy afa-tsy ny fifanarahana ihany zany. Aleo mba nala fanadinana ireo zandry zanaka. Raha eo amin'ny saram-pianarana moa zany amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 570 isan-jato eto zany no mahaloa an'izay saram-pianarana zay. Raha mahalala moa zany zay amin'le fahasarotan'ny fiainana ka dia tsy misy afa-tsy ny fampiresahana dia fampirarana zany eo amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly. Mpiadina manodidina ny 7,5 hetsy no hiatrika ny fanadirana CEPE ny talata 12 Jona izao manerana ny nosy. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray ny trangana von'olona tamin'ny fomba feno abibiana indray tao Toamasina. Fokontany 31 condocker ray mpianakaviana misotro ronono sy ny mpanampiny vavy no hita fatiny tsirara vao maraimbe tao an-tokotany samy voakapa tamin'ny antsy maranitra ny atokizy ireo ary razana efa mangatsika no hita ny manodidina. Fanadihadiana mikasika izay ary. Nampiorikototra ny nahitany ireo razana roa ny ampatrampatra teo an-tokotany androany vao maraina be teto Tanambofaroa Condocker parcelle 3111 ray mpianakaviana 27 taona sy ny mpanampiny vavy 12 taona no tazana ny tsirara miaraka amin'ny ramandrika vao maraina be. Ny zanaky ny maty noto vao maraina no nahatazana ireo rehetra ireo teo am-bavahady. Ny trano misokatra, ny fandriana mikorontana, ny vavahady tsy mihidy. Omaly antoandro ny misy lehilahy lavabe zany nandeha tamin'ny lakoronay teo. Nagnontany hoe misy entana ny mamany Jafara zegny tavela an-tragno aty andeha alaka anazy zay hay. Or mama andeha ambany volo tsisy entana tavela. De io olo amizay tsy hay hoe iza na iza fa izy mainty lava zegny fogna izinjareo. De nomaly amizay zany nomaly antoandro za fa ery mama zanandera mama mbola teo. De za amizay moko tsy nino maty tsy nody taty fa tamin'ny cousin-ko Tanambody take. De andro mo fa alina satria fa haiko vavadinay amin'ny enina sasany efa midy. De za koa mo alanjareo nantegna efa maventy io alanjareo mijojody alina tant que insécurité atamatava efa era malala. De za mo zany efa tsy nody fa haiko le vavady efa midy de nijanona tamin'ny cousin-ko tagny za. Rehefa nijanona tao amizay za de za amizay tihinagna. De niteza tamin'ny cousin-ko za ody tamin'ny 5 sasany nandraigny. Ody za fa za tihinagna. De niteny cousin-ko hoe anao zany andeha ody tsy efa mifo olo aminare zay. Efa mifo regny fa regny tsy mandry marandraigny. De zany fo amizay, zany fo de nandeha. Niaraka ry zero de izy nangala rano tamin'ny pompe tamin'ny akaikin'ny police te de za namantana. Iza tonga amizay vavahady tsy mihidy. De nisokafako vavahady ndrefa tsy ary nataony vavahadinay tsy mihidy io. Sokafako tonga de efa faty hitako devant io. Le faty nefa io am-bavahady io hita.
dia hitanao misy gadana mijanona eny ndraiky lakile tsy haiko zany andondogna le olo teo dia nanokatra vavady izy tsy haiko zany le zavatra niseho tagny tamin'ny alina natonga le action e tegna tsy sisy raha haiko. Tsy nisy naharaka ny zavanitranga nandritra ny alina tontolo, tsy nisy nahare ihany koa ny manodidina samy niorokoditra izay rehetra ny tototodo ny atrika izao trangana vonan'olona feno abibiana izao. Dia araka ny tena zay moa zany tetra zay satria teto tamin'ny enina maraina teto zay no tonga teto dia efa ireo razana anankiroa ireo no mitsitra eo ivelany eo. Dia ny zavatra tena mampalahelo nefa tsy fantatra mazava ny antony hoe inona tokoa marina ny antony natonga ny von'olona fa ny zavatra fantatranay dia abibiana tokoa le izy. Ataoko angamba fa raha ny zaho mahita anazy io raha ny alatra tsy dia alatra loatra fa resaka règlement de compte ny fahitavany anazy satria olona roa ndray mady dia voafira eo amin'ny tendany. Mpiasa misotro ronono teo anivon'ny lalam-by ity iray mpianakaviana maty ity. Ny vadiny izay voalasa any ambanivohitra ny andro ny omaly, ny zanany kosa tsy natory tao an-trano nandritra io alina io. Anomboka amin'ny faha 20 hatramin'ny faha 13 ny volana Jona ho avy izao ny hetsika Startortana 2024 etsy amin'ny Coliseum Antsonjombe. Mandritra ireo 3 andro ireo no hisesy anao fampisehoana miavaka ireo mpanakanto izay ahitana trano eva mahery ny zato anao fanentanana maro samihafa na mafisina manokana ny fitandromana filaminana eny atoerana amin'ity andiany manaraka ity. Raha ny tatitry ny tompony andraikitra eo nivony sy tarandroany nandritra ny fampafatana izany hetsika izany. Fanadidina. Ao anatin'ny fikarakarana ny andiany faharoan'ny Star Tour zahay ao amin'ity taona 2024 ity izay ho tanterahana ao amin'ny Coliseum ny faha 20, 20, 13 Jona ho avy izao. Marobe ireo zavatra homanina Star mandritran'ireo 3 andro ireo. Anisan'izany ny spectacle miaraka amin'ny artiste kalaza tahaka ny Ambondrona, Eljo, César, fa ihany koa animation kermesse, animation podium iarahana amin'ireo mpanentana efa kalaza tahaka ny Erika Foyey, Baron, Teg, misy ihany koa animation DJ. Tsy mandritra an'ireo 3 andro ireo kosa nefa na ny lehibe na ny kely azo tombontsoa daholo satria ao ny animation kermesse, ao ny animation podium ary ahitana an'ireo stand izay hivarotra an'ireo zava-pisotro Star amin'ny vidiny mirary sy tsakitsaky isan-karazany. Zany hoe na ny lehibe na ny kely azo tombony daholo mandritra n'io fotoana io. Mampiavaka kely ny Star Tour amin'ity taona ity eto Antananarivo dia misy ilay vidim-pidirana 500,000 nefa ny vidim-pidirana 500,000 azahoan'ny olona izay tonga ao boisson kely Star en plastique 50 centilitres. Zay zany hoe Zomazy miaraka amin'ny Grazkay sy Stalvis, Sabotsy zay miaraka amin'ny Kiki sy Ambondrona ary ny Lady kosa miaraka amin'ny Prince Eljo ary César. Mandray anjara amin'ny fankalazana ny fête de la musique izay malaza manerana izao tontolo izao ny eto Antananarivo amin'ny faha 20 sy 20 ny volana Jona ho avy izao. Mampiavaka ity hetsika ity ny fanatanterana izany etsy amin'ny parkina ny aéroport international Ivato iantsenana ihany koa ireo mpitsidika ny Madagasikara. Raha nampahafantariny ny mpikarakara eo anivon'ny Alliance Française n'Antananarivo sy ny Telma Madagasikara hetsika izay arahana amin'ireo mpanakanto fantandaza eto an-toerana. Fanadidina. Voalohany izao, ny anaovana hetsika fampisehoana eo amin'ny parkina aéroport international Ivato, ny fête de la musique no isantarana izany ho an'ireo mponina eny amin'ny manodidina, fa ihany koa ho an'ireo mpitsidika tonga eto Madagasikara. Tanjona amin'ny hetsika ny fampiroboroboana ny zavakanto malagasy izay efa fomba fiasan'ny Alliance Française Antananarivo sy ny Telma Madagasikara hatramin'izay. Ho anay mpikarakara eo anivon'ny Alliance Française Antananarivo dia mandritra ny 2 andro ny fankalazana fety mozika. Ny 21 juin zany le tena hoe andro iraisam-pirenena hankalazana fety mozika atao ao amin'ny Alliance Française Antananarivo. Dia misy concert, misy fampisehoana mandritra ny 2 andro le izy, misy fampisehoana dia misy atrikasa iarahana amina artiste, atrikasa fianarana resaka percussion sy resaka danse. Dia misy ihany koa fampisehoana iarahana amin'ireo artiste vao misondrotra sy ireo artiste efa manana sehatra ihany eto amintsika zany. Anisan'izany ohatra ny Tarika Rini, ao ihany koa ny Tarika Tojo, ny Tarika Tiay, ny Tarika Rabefidi. Dia ankoatr'izay ny ampitson'io dia iarahanay miasa amin'ny commune ny Ivato. Zany hoe ny Alliance Française nandritra ny taona maromaro izay miezaka mivoaka ny Alliance Française mandeha manodidina ireo commune manodidina zany mba anakaiky kokoa ny vahoaka amin'ny lafiny resaka kolontsaina. Dia anisan'izany ny 22 juin izay hankalazana fety mozika ny anivon'ny commune ny Ivato. Efa nisy ny fandaminana manokana eo anivon'ny seranam-piaramanidina Ivato amin'ity hetsika ara-javakanto ity raha ny fanazavan'ny tompony
tompon'andraikitra hatramin'ny telo arivo ireo mpijery andrasana amin'izany manerana n'Antananarivo. Rehetrarehetra no nanaovantsika azy satria araka mifantatritsika dia 24 heures sur 24 tsika misy vol foana fa misy espace eo amin'ny parking zany natokana manokana ho an'le événement 3000 personnes eo no eritreretinay ho capacité hatreto an'le parking dia mazava ho azy moa araka ilay niteny teo hoe tsy maintsy sous présentation na laisser passer le izy mba hialantsika amin'ny resaka débordement na hoe tsy fahafalipon'ny olona koa hoe tsy tafiditra izy na ohatr'izay. Maimaim-pona ny fahafana amin'izay ny fête de la musique izay ahitana ireo mpanakanto sangany eto Madagasikara toy ny Mirado, Joanne ary Stéphanie. Tsy maintsy mitondra ny fanasana izay afaka ilaina eny amin'ny Alliance Française sy eny amin'ny Camini vato ankelan'ireo liana amin'izany noho ny fandaminana eo anivon'ny seranam-piaramanidina amin'ny andron'ny 12 Jona. Dia izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarina ny fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV ho amin'ity alina ity. Isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny ekipan'ny fampalalam-baovao ny Cool TV kosa dia mbola hiaraka aminao raha mpitso hatramin'ny alahady. Veloma tompoko. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.